Fomban-drazana malagasy tsy maintsy atao amin'ny zazalahy dia dipoitra ary tsy nanarareo rain-jaza ny manao izany famorana izany hoy izy ireo. Ireto farany izay mbola mitana ny famorana nentim-paharazana ka tsy misy afa-tsy ny hareza no ampiasainy. Io araka ny hoe maty nentim-paharazana anazy dia misy ny fitaovana zany a izay notazomina mihitsy araka madity mampaharazana hoe nentim-paharazana anazy a dia ny fitaovana rehetra manontolo dia eo akeo koa zany ny resaka hoe hodifery a dia izahay a dia tsy mbe nampiasa hoe resaka hita hoe misy hoe vazavaza izay fa ny araka nentim-paharazana dia ravikazo dia io ravikazo io zany nalaina natao hodifery zay moa zany nendoany teo amin'ny hoe nendoany araka madao nentim-paharazana anazy. Mampisalasala ny olona hoe marary mandeha raha be rehefa atao amin'le nentim-paharazana manahoana mahakasika an'izay. Eo rintsika izao araka manentim-paharazana anazy ianao gasy a tsara angamba raha latsa-dra satria izy io a dia raha io no alalinina sy tena hoe resana zany a dia be no zavatra takiny izy io raha latsaka io satria itsika raha hoe andeha ho any amin'ny resaka hoe asina sy ny karazana zany a dia misy ny olona le hoe mandatsa-dra mihitsy amin'ny resaka hoe mamonomby akoho zay zany le izy surtout olombelona araka mahatanindrazana zany mahamalagasy a dia tsara le izy raha latsa-dra eo amin'ny tanindrazana. Rehefa manao an'le fomba nentim-paharazana ohatra hoe amin'ny dipoitra misy fombafomba arahana misy ary tena misy izay zao dia efa nampahafantatra tamin'ny zazakely raisina ity zany a dia efa nampahafantatra amin'ireo ray aman-dreny izahay dia ry zareo no tonga dia nanankelilay fandarana. Ohatra zay hoe fombafomba tsy maintsy arahana zay zany raha hoe atao amin'le fandidina nentim-paharazana. Tsy maintsy manaraka zay tena izay zareo hoe mila labozitsika anankiroa dia eo ankoa ny rano mangatsiaka na hoe any amin'io rano tsiritra moa izy iny filazana azy dia ao ankoa moa zany ny hoe lamba andraisana anazy tsy asiana volony dia ny zay eo ampanaovana mampiasa hodifery izy aty tsy maintsy tenenay hoe mba manomana davangy anareo hitondranareo ny hodifery makany an-tanàna. Dina kosa ny hoe fanafody ampitondrainareo an'le olona rehefa vita le fandidina nentim-paharazana dia inona tokony ho tandreman'le olona misy fanafody fodiana ve? Ny tokony ho tandremana zany a dia ny tandremana aloha zany dia tsy maintsy manara-maso an'le zaza izy aloha manaraka izay a misy zany le hoe mibango volo eo akaikin'le zaza tsy azo atao zay zany no dia raha misy zany no hoe boikelika misy farasisa izy a dia izay moa efa manana hody farasisa nentim-paharazana akeo moa izy io. Ny faharetan'ny fery kosa manahoana ho an'ny ankizy natao nentim-paharazana satria raha le hoe natao amerikana zao hoe indray andro ny roa andro dia sitrana manahoana ny faharetany. Eny ary miankina amin'ny toe-batan'le zaza izy io raha misy farasisa zany le zaza dia mety ho taratara kely eo anatiny hoe herinandro fa raha tsy misy farasisa izy a 3 andro dia ny antsika moa amin'le hoe didy amerikana iny moa tsy izy dia iny moa zany sarotra be ny tena zay ary mampafantatra izay fa ny olona dia manano safidiny fa za kosa eto dia mba miteny a ary tsy mahamelatra na mihitsy ny teny aty a hoe misy dokotera ray izay tena niteny ary nanakihana ny nentim-paharazana mihitsy a nefa ny izy gasy ary fantatra tsara izy a fa izy dia mba tsy hahamelatra mihitsy ny teny hoe manino ny itsika ny fanaratsy a enao gasy a za gasy a nandidy anao gasy fa no nanana letraka kely ianao a nentinao ary ny anaranao a dia manao tsinitsinina an'ilay nentim-paharazana ka za zany dia manitsy an'izay teny izay hoe aoka mba tsy fanarany a fa samy manaji ny asany a fa misy edy ane nataon'ny dokotera izay indray a mbola nanatanteraka satria izay le asa famena dia tokony fanazarana zany no atao a fa tsy manaratsy ny hafa. Ty asa ty moa zany ny anarana mihitsy lovandrazana ardon izy io ary zay moa tsy niarina fa dia nijery maso araka madon anazy dia automatika mifindra arak'izay dia taranaka nanao an'izay daholo ny taranaka rehetra manontolo zany a dia tonga dia ao inona ny zavatra tena hoe sarotra ao anatin'ity asa hoe fandidina nentim-paharazana ty satria somary hoe saropady ihany zany hoe fandidina didipoitra zany.
eny saropaty aloha zany dia arak'izay hoe satria hain'olona zany ny toany eo dia ianao zany tsy maintsy nitanana mandrakariva reo afatry lehibe teo aloha mba hisorohana ny zavatra mba tsy hipotra dia zay no talemana ary anafarana ny taranaka tikorina zany. Mbola tsisy ve sanatry nanao nareo didipotra dia mety ohatra sanatry io hoe mety nisy namony ainy mety hoe tsy nety sitrana le fery ohatr'izay sanatry mbola tsy nisy aloha hatreto ary zay no norarina satria araka le toromarika ny ray aman-dreny dia zay no narahana dia mbola tsisy aloha hatreto. Raha ny nambaran'ireo ray aman-dremanina zazalahy foraina amin'ny fomba nentim-paharazana dia noho ny mahafomban-drazana azy no ny safidiana izany. Inona moa zany natonga anareo ny safidy an'le hoe natao an'le nentim-paharazana fa tsy le hoe natao an'le vita amerikana ireny? Zay zany efa nataon'le ray aman-dreny taloha efa fanarahan'ny fianakaviana mihitsy le izy sa hoe safidinareo manokana? Le izy efa safidy manokana fa nivana ny Inona zany natonga anareo ny safidy an'le hoe natao an'le nentim-paharazana le zaza? Zany hoe ny nareo mianakavy natao nentim-paharazana daholo dia hitazona an'izay nentim-paharazana didipotra izay daholo foana zany nareo? Tsy misy hoe atahorana zany le nentim-paharazana aminao? Ankilany efa miroborobo amin'izao fotoana izao ny didipotra atao amin'ny fomba moderna. Ity famorana ity izay mampiasa fitaovana mifanaraka amin'ny teknôlôjia no antony hisafidianan'ireo ray aman-dreny sasany ity famorana ity dia izay tsy mandeha rà sy mora sitrana. Inona moa zany zao ny avantage ny didipotra amin'ny fomba moderna raha ampitahaina amin'ny didipotra nentim-paharazana tompoko? Didipotra moa dia tiana fa le fanasorana le ohatra kely manarona ny lafina inahina dia izay atao izy fa le fitaovana ampiasaina anasorana izay ohatr'izay no hoe samihafa zany na izy dia zay nafa ny taonany zaza moa dia mety foana na herinandro ny anaterana dia efa mety ka hatramin'ny bebe dia ny taloha vao maraina be mifanaovan'olona azy fa mety foana io na maraina na atoandro na riva na amin'ny alina dia taloha koa zany hoe androrina foana fanaovan'olona azy fa mety foana io na vanim-potoana hafa dia ny fa tsara fotsiny atao melobeany idira mianatra izy dia amizay fa moadiny le tahotahotra ny ainana indritra ny fanaovana siavana iny dia misy moa ny olona taloha matahotra hoe tsy mety ny mandidy zaza amin'ny alina velomany fa mety foana zany fa tsy miankina miandro zany dia ny fahadiovana zava-dehibe mila madio tsara ny zaza mandro ampandrona zaza milona siavana dia mila ampandrona foana koa izy andro vitsivitsy atahilana siavana mba hampadio fery mba tsy hampanotra ny fery. Maharitra firiny eo zany ny ferin'ny zaza dokotera ao anatin'ny aorianan'le didipotra? Amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro dia maina ny fery ny herinandro ka hatramin'ny 10 andro. Dia inona zany ny tena hoe fepetra tokony ataon'ny ray aman-dreny mba tena hoe ahatongavana amin'izay hoe herinandro na 3 andro izay dia efa afaka? Ny fahadiovana zava-dehibe mila maly foana ny zaza amin'ny afaka 2 andro na 3 andro aorianan'ny nandidiana azy satria raha vao malotoloto izy ndraindray miteny vovoka na midobodobo-dranoka izy dia iny no mampananitra amin'ny fery dia arahana tsara koa zany ny fanafody izay moa dokotera fanafody mba anafaingana ny fasotrana ny fery. Zany hoe ao aorianan'ny le asoavana zany dokotera dia mbola misy fanafody omenan'ireo ankizy tonga eto? Amin'ny ankapobeny zany mba anafaingana ny fasotrana ny fery mba tsy hampanotra ny fery.
feonandeha dokotera tato ato hatramin'izay nadiran'ny didipotra hoe amerikana moa filaza azy zay hoe misy vokadratsiny eo amin'ny zaza izay mety hoe tsy mampiteraka na vokadratsiny hafa manahoana ny hevitrao manoloana an'izay hoe didipotra alamerikana moa za moa zany fomba fiteny fotsiny zay eny amin'ny fiarahamonina eny fa ny didipotra dia mitovy daholo dia fanesorana ny ilay hoditra kely manarina ny lo amin'ny filahina iny fa ilay fitaovana ampiasaina tsy mitovy dikan'izany mitovy foana zany